Tetikasan'ny fitondrana Rajoelina maro no nahitana fandaniam-bola miopapana tsy mifanaraka amin'ny teti-bola tena izy. Nisy tamin'ireo tetikasa no tsy vita hatramin'ny farany ary mbola miantona hatramin'izao. Nisy koa ny vita fa tsy miasa na tsy mahafeno ny fienitra takiana. Tao koa ireo vita ary notokanana fa tsy ampy herintaona nahitana fahasimbana maro. Lava ny lisitra fa antsain'ny mpanara-baovao ny Kianja Baria, ireo tranoben'ny kolotsaina, ireo sekoly sy hopitaly. Tao aorian'ny ialany any Rajoelina, nisy ny fandiniana parlemantera momba ny sasany amin'ireo raharaha ireo. Ireo minisitra teo aloha voakasika mivantana tamin'izany tsy misy miresaka momba azy na amin'ny mahatompon'andraikitra voalohany fotsiny aza amin'ireo tetikasa na renesana fanodikodinam-bola sy ny kolikoly ireny. Sakana tsy ahafahana manenjika aingana ireo olona ambony meloka eto amin'ny firenena ny dingana rahana amin'ny fanenjehana izay lava. Voafaritra ao anatin'ny 370 ny lalam-panorenana fa ny Haute Cour de Justice no afaka mitsara ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta raha misy fahadisona ataony amin'ny fanatanterahana ny asany. Fotoana ahafahana mandroso sosokevitra hanitsina ireo sakana, tsy ahafahana manafaingana fanenjehana olona ambony izao fikanan-doha am-pirenena izao, ka ny vahoaka sy ny mpanao politika no miara-miasa amin'izany. Anova isika manomboka izao, anova tany fotony ary anova mifototra eto amin'ity firenena ity. Io tsy raha mpanao politika ihany fa rahantsika vahoaka malagasy tsirairay avy. Ka fotoana izao ho an'ny tsirairay ny aneho hevitra izara izay fijeriny hitondra ny tolo-kevitra ihany koa ary tokony omena sehatra mazava ny mpanao politika satria tsy hoe mpanao politika ka ratsy avokoa na hoe mpanao politika ka nanimba firenena avokoa. Joasy Leonor antoko avy eo anivony antoko tsara tafina. Ny Jirama sy ny Kianja Baria hatreto no mbola andehana ny fanadihadiana lalina izay nivoahan'ny fandaniam-bola miopapana. Tsy tokony afara fotsiny amin'ny constatation na ny fanamporofona ny fahadison'ny mpitondra teo aloha na amin'ny fanamporofona ny fanodikodinana nataony teo aloha fotsiny ny raharaha fa tokony enjehana izy ireo ary azo ny anjara saziny mifanaraka amin'ny fahadisona nataony. Mila jerena araka izany ny fanafainganana ny dingana ara-pitsarana amin'ny fanenjehana ireo olona ambony fa anisan'ny mahatonga ireo trondro vaventy sy ireo tsy maty manota tsy voaenjika izany. Vahaolana ahafahana manolo-kevitra hanitsiana izany ny fikanan-doham-pirenena, mila tolotra hodiniana sy hovaina mandritra ny fakan-kevitra. Eto ndray isika amin'ity anio ty azataitaitra anao hoe nakaiza ry zalahy. Eto ry zalahy miaraka amin'ny zavavy dia mifarimbona eto ame an'ilay fandaharana zany anao zay pity an'ity mifarimbona eo zao iantsa sy nofo zany miaraka amin'ny tahina kely any fandarana kapobeny manao zay tafitany feo any amin'ny toerana samihafa zay andraisanao ny onja-peo amin'izao ora sy fotoana zao. Mino fa mety tsara zato isan-jato ny fifandraisantsika amin'izao ora sy fotoana zao dia anaraka an'izany ihany koa ny fifandraisana na eto toerana ianao na any ampitan-dranomasina any dia fotoana zao iarahantsika eto afaka minitra vitsy eo amin'ny 20 minitra eo dia misokatra ho anao ihany koa ny fandraisana ny fitenenana zany, izaranao vaovao, ampitanao hafatra, hijerena izay mahasoa aoka tsika tsirairay zany ny olom-pirenena na ny miaino na ny miditra mivantana eto mba vahaolany zay ny tena izy. Inona no anjara-biriky izay mba azony tsirairay hoentina zany manoloana zavatra misy satria raha ny olana dia efa raha mahity angamba tsy ho asiana hoe inona ny filazan'le izy asiana levure afampitomboana inona indray fa dia efa raha mahita sy raha miaina sy raha mandre ny zavatra misy amin'ny endriny samihafa raha ny olana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Dia izay zany le izy andao mba ho vahaolantsika amin'ity fotoana ity satria ao anatin'ny fotoana iresahana indrindra mikasika ny hoe fikaonan-doha-pirenena efa tongotra mbiandakana izy ity satria efa nanomboka hatry ny omaly zao ny fanofanana nireo hopitarika an'izany fikaonan-doha zany eo amin'ny isany tokony avy hatreny fotony zany fokotany, ny commune, ny distrika, ny faritra dia amin'ny national zany nanomboka omaly amin'toy amin'ity an'io ty ary hatramin'ny rapitso hatelona zany ny faharetan'izany fanofanana nireo hopitarika zay tanterahany ery amin'ny trano fandraisana fivoriana iraisam-pirenena
iry vatona ny CCI moa no ahafantarantsika azy araky ny fiantsoany mahazatra zany. Aorian'io dia isy fitondrana-bavaka tsy diso mihitsy zany satria ny FFKM moa zany no mitarika dia misy ny fitondrana-bavaka an'izay indray any amin'ny 17 volana any amin'ny alahady io, de any amin'ny volana septambra zany de varaikitra amin'izay ny fandehanana eny fotony fitohizan'izay fanofanana izay, de reto zany de hoe fanofanana ny mpanofana de mandeha hatrany hatrany satria tsy maintsy ilaina zany mba hisinny atao hoe mitovy tsy misy fahasamihafana amin'ny fahaizana n'ilay hoe ahitarika zany amin'ilay fitarihana an'izany fitoanan-do zany. Hevitra moa no tena ivoaka eny amin'ny rehetra eny zany, de reo hevitra reo no ahafahana mandrafitra volavolana lalam-panorenana ray ve sa roa ve sa telo no vokatra zany atao hevitra ivoaka mandritra ny fitoanan-do samihafa zany de eo amperintsika mahita izy fa sarotra ny minavina de ny melo ny mikasika izany fa de ao anatiny zany satria mety isy ny ady hevitra, isy ny fifanakaloza etsy andaniny etsy, de isy ihany koa le ataontsika hoe dinika politika. Mazava loatra fa tena politika ranoray no tena ho resahana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Mety amin'ny endrika hafa indray satria dia ny fanjakana moa zany mpitondra fanjakana mazava loatra satria raha ny andininy ao anatin'ny lalam-panorenana de manome lalana sy fahefana mihitsy ny filohan'ny repoblika, ny filohan'ny fanavozana moa zany amin'ny endrinisy ahony amin'izao fotoana zao mory reo mpitarika zany indrindra fa amin'ny lafiny politika mba andaminana zany. De mazava loatra raha ny foronan-kevitra politika eto Madagasikara de fa hitahita ihany ige amin'ny ankapobeny. Eo ny mpiara-dia tamin'ny filoha farany tondra teo zay niala teo amin'ny fitondrana moa zany ny Andry Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy, de teo ihany koa reo mety hoe reo filohan'ny fandimy zao mety samy manana ny mpiara-dia aminy na ny atokony tariny na reo mitovitovy foto-kevitra aminy zao misy fiatoko mety mivondrona miaraka aminy de mety endrikendrika izany. Mety hiteny zao tonga de mety hoe kinjany ve ribrito tsy efa resaka mouvance fe zany tsy hiteny ofisialy izy fa mety tsy lavitra n'izany koa le zavatra misy aloha ao anatin'le hoe dinika politika ary tsy hoe zavabaovao koa raha iresaka mouvance ianao zany, ary raha ny endrika isehoany de saminao anatina vanim-potoana ataontsika hoe andalovan'ny firenena ao anatina tetezamita ny voan'ny resaka mouvance, ary raha resaka mouvance de fa tsy antoko ray no mandrafitra mouvance anankiray fa misy ihany mety antoko na fikambanana politika maromaro no mitarika ny natao hoe mandrafitra natao hoe mouvance. Ohatra hoe tafiteny mouvance moa tsika amin'izao fotoana zao fa raha hoe mouvance de tao anatina vanim-potoana lalovan'ny firenena mety hoe nisy krizy mety tao aorianana fifidianana na ohatran'izany no nitarika an'le izy. Hitantsika hoe ny fivoarana satria zavatra anankiroa miara-dia zany reo aloha, ny amin'ny hoe andaniny ny efa tongotra mbiandakana, ny amin'ny resaka fitoanan-do-pirenena ankilany dia misy ihany koa ny dinika mangina any ambadika any aloha amin'ny firosoana amin'ny fanatanterahana le atao hoe dinika politika akakevitra ny amin'ny hoe ahisin'ny lamina mba ampisotra amin'ny lamina ny satria de hifameno ao anatin'ilay resaka fitoanan-do-pirenena ny amin'izany ny resaka dinika politika izany. De hitantsika eo ny fivoarany satria raha ny tetiandro aloha zany de mety efa teritery ihany satria dia mandrapatonga ny any amin'ny volana martsa any amin'ny taona 17 zany de efa tokony efa milamindamina zany ny amin'ity resaka fitoanan-do-pirenena ity raha ny tetiandro navoakan'ny FFKM tamin'ny farany tamin'ny alarobia teo sy ny amin'ny fanambara taloha hoe any amin'ny volana jolay ihany zany amin'ny taona ho avy zany hoe afaka heritaona toy izao de efa mivomonina ao anatin'ny resaka fifidianana ny eto Madagasikara satria raha ny tetiandro navoakan'ny FFKM ihany koa de any amin'ny volana May zany, any amin'ny volana May amin'ny taona ho avy io dia efa tokony efa voarafitra avokoa reo ataontsika hoe voaravina moa zany voaravina ny amin'ireo hevitra rehetra mivoaka hatrany fotony mandritra n'ilay atao hoe fanatanterahana ny fikaonan-do izany tonga hatraty amin'ny fikaonan-do nasionaly na ny fikaonan-do ny piray firenena. De mandritra zany de mandeha ny resaka mandeha ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo ataontsika hoe sehatra samihafa na amin'ny androm-panjakana ihany koa. Ny anteny miram-pirenena moa de ao anatina fitaom-pivoriana amin'izao fotoana zao misy ny roalahy 7 zay efa narosony ao ny mpanatanteraka na ny
ny gouvernement zany hodinihana mandritra n'izany ataontsika hoe fotoanany faharetan'ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana ny lalam-panorena moa dia mamaritra an'izany fa tsy matra ny 12 andro izy ireny ary raha ohatra ka vita ao anatin'ny milohan'ny fataperan'ny feim-potoana voafaritry ny lalàna ny fandinianareo lahadinika dia tsahatra moa zany ny fotoam-pivoriana zay ny tena marina fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mandeha ny fanehoan-kevitra satria isan'ny anankiray hosontonina ao anatin'izany zao ohatra zay miteraka devitra ihany hoe inona moa no mahatonga an'izany tokoa ny daty baovao miendrika fanazavana eny mety ho fanamariana ihany koa zay navoaka ny filohan'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni zany Andriamatoa Rakotonarivo Thierry ny amin'ny ao anatina zotra mpifidianana dia misy ny amin'izao fotoan'izao moa ny ao anatin'ny fanavaozana manontolo na refonte totale de la liste électorale zany dia ao anatin'ny refonte moa zany misy n'le hoe fanoratana anarana zay misy le ekipa mitety-trano mandeha ny amin'ny fokotany sy ny sisa dia mandeha hatramin'ny volana ao anatin'ny ray volana roa volana eo zany ny fanatanterahana zay dia nanao fanamarihana ny filohan'ny seni zany le hoe hita ihany am'ireo rafitra sy ratsamangaika manerana ny nosy fa kely de kely manodidina 100 eo no fandraisana anjara ny antoko politika sy ny fiarahamonimpirenena ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tena mametraka fanontaniana tokoa zany fanamarihana filazam-baovao zay namarany filohan'ny ty rafitra ity raha ny atotanisa hoe 100 zany hoe tsy marisika zany tsy hita loatra le implication na ny firotsahana na ny fandraisana anjara ny antoko politika sy ny firaisamonimpirenena dia sehatra amin'ny fifidianana zany ao anatin'izany dingana ao anatin'ilay ataontsika resaka hoe processus zany amin'ity resaka fifidianana ity kanefa rehefa tonga ny mety angamba zany toy ny fanazavana sy fampitam-baovao sy ny fanamarihana zay nataony hoe rehefa tonga ny fifidianana na aorian'ny fifidianana dia betsaka ny fanakianana ary matetika avy amin'ny antoko politika sy ny firaisamonimpirenena ny amin'ny hoe lesoka ny tsy fahatombana na ny farany mety hoe karazana recommandation sy ny sisa dia eo zany no manokatra devitra ihany tokoa zay manokatra devitra lehibe mihitsy amin'ny lafiny amin'ny hoe andaniny zay filazana fa hatramin'ny eo 100 eo zany ny faharisihan'ny antoko politika sy ny firaisamonimpirenena ao anatin'ity resaka zotra mpifidianana ity dia voalohany zany mety mipetraka eo hoe resaka fifampitokisana na ny confiance hoe tsy manana fitokisana itson'le rafitra ve ny antoko politika sy ny firaisamonimpirenena zay misehatra amin'ny lafiny ataontsika hoe resam-pifidianana no mahatonga an'izany tsy fahavitrihana ao anatin'ity fandraisana anjara amin'ny fahatotsana ny resaka zotra-pifidianana ity zay resaka hoe confiance zay zany dia mety tonga sy manamarina an'ireo fanehoan-kevitra hafa amin'le hoe raha vao ireo rafitra na vela sy na joro na jorony zany na joro sy na vela an'ilay lalam-panorenana repoblika fahefatra teo nanomboka tamin'ny taona 10 zany 10 hatramintsika mbola miteny io zany dia zany rehetrarehetra zany le hoe manokatra devitra lehibe ny amin'ny hoe ahoana marina tokoa moa zany ny amin'ny endriky ny siny io seny io moa zany na amin'ny endriny ankehitriny marina aloha fa nisy ny fametram-pialana fobe nireo mpikambana tao le mpikambana zay ndrafetina nandritry ny fitaom-piasan'ny filoha teo aloha Andrazajoelina dia nametram-pialana fobe moa zany tao akoatra ny filohany Andriamatoa Thierry Rakotonarivo dia nisy ny fanoloana io moa zany efa voafaritra ny lalàna hoe ny fisoloha-tena amin'ny mpikambana ao anivan'izany andry mpanjakana voatondro ny institution constitutionnelle io raha zay no lazalazaina ny seni dia naizanina tsy zanina dia nisy raha ataontsika hoe fisoloha-tena zay nofidina amin'ireo rafitra samy hafa nasa zany ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika anisan'izany zany telomera-pirenena ny Sénat moa zany tsy misy amin'izao fotoan'izao dia tsy zay eo ihany koa ny avy amin'ny fisoloha-tena avy amin'ny olafitry ny mpisolovava ny olafitry ny mpanao gazety sy ny sisa ny avy amin'ny firaisamonimpirenena mazava loatra ihany koa dia isan'ny manana mpikambana 7 moa zany eo amin'ny bromaritra amin'ny seni
dia na eo ary zany zay le ataontsika hoe fanoloanan'ireo mpikamina tao aorian'ny fametrahana mpialana fobe andreo mpikamina teo aloha dia tsy namerina loatra zay le ataontsika hoe fitokisana ty rafitra ity amin'izay le atao hoe fitariana le resaka zotra-pifidianana dia io mbola miteraka ady hevitra io dia zay tokoa ahoana no fipetrahana zany itsakilany resaka hoe fandrafetana lisy-pifidianana fanavozana moa amin'izao fotoana zao hoe refonte itsakilany dia fa hiditra midingana faharoa ihany koa nefa itsy andaniny zany ny amin'ny fanatanterahana le fihizina amin'le hoe enrôlement biométrique zany lay efa nataony dingana voalohany moa zany zay efa nahitana hatrany amin'ny enina tapitrisany nefa vita zany ny fandraketana amin'ny angon-drakitra ny mombamomba ny olo-pirenena anankiray enina tapitrisa zany hoe eo amin'ny ray ampahadimy ny olo-pirenena eto Madagasikara aloha zany nefa vita ao anatin'izay fandraketana anatin'ny angon-drakitra ny mombamomba n'izay le fihizina ny na hoe zahatokana zany moa zany lesy ny voambolana miasa ao anatin'lesy ao anatin'ity resaka hoe enrôlement biométrique ity dia zany no mahatonga ny olo-pirenena ihany ko hoe raha anao ihany mety mba ataontsika hoe mba azoazo antoka kokoa miohatra n'lay fanao isa-taona ao anatin'ilay lisy-pifidianana hitetezana tokantrano sy andehanany eny fokotany ny fahavitany ty resaka biométrique ity ka sao de mba hany no lalana mba isian'ny fahadiovana kokoa amin'ny lisy-pifidianana sy mba ahafahana misoroka amin'ny ampahambetsaka zay mety hoendrika amin'ny osoka ara-pifidianana mitranga zany satria mba ialana amin'le hoe misy karapanondro hafahafa mba efa mba miditra ao anatin'ireny le hoe vote électronique ve zay efa ataon'ny firenena maro manerana zao tontolo zao sy ny sisa satria ny fahadiovan'ny fifidianana dia miainga voalohany indrindra ty amin'ny hoe fandrafetana ny lisy-pifidianana dia eo zany hoe miteraka adihevitra anam-piary loha hevitra ray amin'ireo mety maro dinihana sy andaninandro ary tena inona fa hiteraka adihevitra eny anivon'ny mandritra moa zany mandritra ity resaka atao hoe fikaonan-doam-pirenena ity eny fa naty anatin'ilay atao hoe dinika politika na dialogue politique ny mikasika ny amin'io resaka fandrafetana ny lisy-pifidianana io andaniny hoe ity enrôlement biométrique ity ve no omena sehatra sy omena vahana zay ran'ny tetiandro zay eritreretana natanterahana le aloha zany de mety ohatra le fepotona eritreretana fa avitany an'ilay ataontsika hoe fikaonan-doam-pirenena fa io moa zany hoe isika malagasy ihany no erany andaniny zay le atao hoe lisitra ty amin'le biométrique ankilany le lisitra ty amin'ilay rafetana atao sy tanterahany eo anivon'ny sueni amin'izao fotoana zao raha ohatra ka akapoka anankiray zany le izy de hoe nanokatra adihevitra lay ataontsika hoe fampitam-baovao miendrika fanamarihana zay nataon'ny filohan'ny sueniny amin'ny hoe vitsy de vitsy mbola manodididina folo isan-jato ny fahavitriany antoko politika sy ny firaisamon'ny pirenena amin'ilay ataontsika hoe fanaraha-maso sy ny fanentanana sy ny ataontsika hoe ity resaka zotra-pifidianana indrindra moa zany manomboka amin'ny fanafetana lisy-pifidianana ka sy ny amin'le fahadiovana fanaraha-maso amin'ny fanadiovana an'izany lisy-pifidianana izany zay le azo ajerena amin'ny lafiny anankiray ny amin'ny hoe misy resaka tsy fahatokisana ity rafitra ity le rafitra maharafitra azy ve no tsy maharesy lahatra ny maro ny antoko politika sy ny firaisamon'ny pirenena sa ny mpikamana mandrafitra an'izany amin'le fisolotena amin'ny hoe saika mbola olona mipetraka avy amin'ny fitantanana teo aloha no mandrafitra ny androm-panjakana ny akamaroany amin'izao fotoana zao ka na misy ara-ny fanoloana ndreo mpikambana tao aorian'ny fametraha-pialana fobe ndreo mpikambana tao anivon'ny sueni dia tsy manova loatra ny amin'ny endrikendriny hoe mbola ny maro anisa tamin'ny fitonana teo aloha no ny fidy zany hoe ny mpiaradia tamin'ny fitonana teo aloha no ny fidy zany hoe ny olona fotsiny niova fa mety ny amin'ny fitokisana zay miasa fitokisana ny asa zay tanteran'izy ireo dia tsy mbola maharesy lahatra ny maro zany de hitantsika eo zany aloha ny hotohiny sy ny fivoaran'izany rehetrarehetra zany ao anatin'ity resaka hoe fiatrehana ny fikaonan-doha pirenena ity sy tsika fainkely aloha ry antsa mikasika an'iny satria mety mbola hiverena zay aorinan'ny dokam-barotra rehefa avy eo fa indray mavakely fotsiny aloha mba ho resahana ihany
mikasika an'le zavatra hita amin'ny fiarahamonina. Rehefa miresaka fiarahamonina zany dia eo ny andavanandro hita eny amin'ny fifaneraserana eny. Dia rehefa miresaka serasera koa ianao dia na ny ambava, na ny antsoratra, na ny antsary, dia mety hita ihany koa amin'ireo fantsona maro samihafa. Ny amin'izao fotoana izao moa zao ny aingana dia aingana mihitsy dia mikasika an'itony ataontsika hoe tambazotra serasera na ny réseaux sociaux. Misy karazany maro io fa ny tena manavanana sy aingana indrindra sy hita sy ampiasain'ny eto Madagasikara aloha amin'ny ankapobeny dia toy atao hoe Facebook ty. Ny amin'ny Facebook zany tato ato dia lasa ohatrany somary ny bana ny fizaram-baovao mikasika an'ireo karazana hoe trangam-piarahamonina. Fait divers moa zany tena ilazana lizy. Dia amin'io trangam-piarahamonina io nefany dia saika le hoe zavatra ratsy von'olona, fahafatesana, asanjolona. Zay zany tena ohatrany hoe maro mpitatitra ary ohatrany hoe mahasarika ny maro. Mety légitime be aloha le hoe mahasarika ny olona mijery alizy hoe sao dia mba havany, sao dia mba olona akaiky, sao dia mba zao no ataontsika hoe ny ara-pavoazana na sy ny sisy dia mety lozam-pifamoivoizana io sy ny sisy. Dia lasa ohatrany hoe mahasarika be zany lizy. Dia ny zavatra ateraka lizy mantsy dia tsotra ihany tsy hoe tsotra moa ohatrany hoe moramora ampilazana le izy. Fa amin'ny lafin'ny teknôlôjia moa zany dia misy hoe algorithme. Dia rehefa iny zany hitahitany maro dia lasa miverimberina ohatrany iny lasa mipahana. Dia raha misy ranty ataontsika hoe 100 eo dia efa ho lasa hatrany amin'ny 20 ka hatramin'ny 100 le izy. Dia saika reny no mibahana miverimberina eo. Dia ohatrany hoe manefy karazana toe-tsaina sy toe-po vaovao amin'ny olom-pirenena zany le izy. Inona le zavatra aterana zany eo amin'ny fiarahamonina dia ohatrany hoe tsy tahitra, tsy marana fihetseham-po firy tsony, ohatrany hoe zavatra mahazatra hoe raha hoe misy sanatria famoizana aina na ohatran'izany dia ohatrany hoe mandeha ho azy zany le izy zany. Ohatrany hoe efa tsy mahataitra, tsy mahampiraika hany ka na misy ary rehefa hoe mba antso vonjy atao fifanomezan-tanana dia ohatrany tsy mahampiraika ny olona. Ary hita zany fihetsika zany hoe raha misy olona hiara-pavoazana eny mety tratra mifanendahana na ohatran'izany dia ohatrany hoe tsy mahampiraika, ohatrany hoe zavatra mandeha ho azy, ohatrany hoe normal. Ary ny mpanakanto dia efa niresaka ankirana izy io ihany taloha. Ary ohatrany hoe mihira moa le izy ohatrany mandeha ho azy satria mety mamelovelo sy manakoako any amin'ny sofina sy ny anina angamba dia ohatrany hoe tsy taitra ao anatin'ilay votoatana izy. Fa ny mpanakanto ohatrany dedesa zao dia hoe efa mihira zany ao anatin'ny tononkira, ao anatin'le hoe misy zavatra vafa ao anatin'izao fiainana izao. Dia zay zany le izy hoe mety ho ambana vaovao amin'ny fiarahamonina mihitsy ilay fahitana miverimberina. Ireny karazana zavatra ataontsika hoe ratsy ireny. Ka miresaka fanavoazana sy resaka fanosoana moa tsika dia tafiditra ao anatin'izany ty resaka amin'ny lafiny ara-toe-tsaina zany. Ka atsipy ihany zany ao anatin'ilay izy hoe andeha mba le nisahana efa reny fanombohan'ny fandarantsika hoe andeha mba ho hijory vahaolana atsika mba any amin'ny zavatra tsara no ifampitondrana satria mila zany ty firenentsika ty asa tsy zay ihany hoe tsy zay ihany koa hoe ny tena resana ao anatin'ity fanavoazany ty hoe mba tena mba hiavao na resaka toe-tsaina io na amin'ny fomba fisainana io na amin'ny fanao io na amin'ny zavatra maro dia ao anatin'izany le mamerenana fifampitokisana sy le resaka le soatoavitsika hoe tena ny fihavanana dia le hoe tena fifanampiana sy ny sisa zany mba hananganana zavatra hoe fiarahamonina vaovao. Anaraka dokam-barotra vitsy aloha tsika dia iverina indray manohy ny fandarana ao aorian'izay ary. Dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2 teboka valo.